magnifique et rebelle. Your mom found out. Guess that we just really had the thunder. Ain't nobody else that I be on. Tonga soa eto amin'ny fandarana magnifique rebelle. Ity fandarana ity dia mampiseho anao ny resaka lamaody, zany hoe ny tendance du mois, ny conseil beauté ary ny bien-être. Arao ara ny fandarana magnifique rebelle tendance du mois. Magnifique rebelle amin'ity lohatony ity dia mirona mafy amin'ny loko marevaka. Ampirimitsika ny loko antidoko rehetra. Tsy azo adinoina nefa ny fiverenan'ny loko tissu imprimé fleuri izay lamaody navoakan'ireo foko hippie tamin'ny taona 1790 tao Amerika. Izay nanome lanjany ny fahafahana ary ny fahalefahana. Na izany aza dia ny loko mavo toy ny jaune moutarde dia tena tendance. Ny loko mena sy ireo loko maneva mampiseho tanteraka ny hatsarantsika vehivavy no malaza amin'izao fotoana izao. Magnifique rebelle dia mitondra ho anao ny tenue coup de foudre, tsotra nefa tsara ary indrindra maneva. Ity ensemble ity dia azo entina andavanandro na koa azo entina miady. Azo anaovana akanjo na fille d'honneur izy amin'ny mariage. Io ny modèle vaovao tsy mbola fahita ny combi robe toy izao. Ny escarpin toy izao no tena maneva azy io. Tsy azo adino nefa ny accessoire madinika toy ny bandolière no tena mety. Tsy mametraka ny valeur ny akanjo fa tsy poketra lehibe. Ny boucle d'oreille lehibe na somary milatsaka. Bracelet levaventy no tsara aminy. Inona rahanao iny ny magnifique rebelle tendance du mois. Arandray ny conseil beauté. Ny conseil beauté hoentinao antsika anio dia momba ny remise en forme na koupona volo iray iarahana amin'ny Afrodite Akorondrano. Ho hitantsika ny olona manana volo fohy miaraka amin'ny tarehy ovale. Amin'ny ity seho ity dia tsy novainy Afrodite ny coupe fa nahatsarainy fotsiny. Somary nabotsiny ny volo mba hampisongadina ilay tarehy. Ny tarehy ovale dia azo lazaina fa tarehy mora hampaingona indrindra. Tsy misy coupe tsy mety aminy na lava na fohy. Na izany aza nefa dia tsy tsara loatra ho an'ny vehivavy manana tarehy ovale ny manao volo fohy toy ny volon-dehilahy, fa manimba ny hatsaran'ny tarehim-behivavy ao aminy izany. Ny olona manana tarehy ovale dia manendrika coupe ny volo mikorotana na naturaly. Tsy dia misy endriny tsy maintsy arahina ny coupe ny volo eto, na koa atson'ireo any ivelany hoe coupe déstructurée. Ny volo frisé dia tena mampivoaka be mihitsy ny endriky ny olona manana tarehy ovale. Ka raha somary olioly na somary ngita ny volony dia maneva tokoa endrika volo naturaly izany. Ho antsika vehivavy 80 taona no miakatra izay manana tarehy ovale dia ito izao no koupona volo manafina ny taonany. Ary raha anao volo fohy ary isika vehivavy dia tsy tsara loatra ho lasa fohy no atoka ny alavana volo safidiana. Ho antsika vehivavy manana fikasana ny anao mariage na hanambady nefa tsy mahalala ny lamaody maneva azy
dia magnifique rebelle dia tsy manadino azy ireo. Tadio ary fa ny coiffure dia haingo tsy afaka misaraka amin'ny modely na akanjo ny safidiana ho an'ireo ampakarina. Magnifique rebelle dia manome torohevitra vaovao ho an'ny vehivavy manana tarehy ovale amin'ny fanaovana chignon flou toy izao. Arahina kely haingo atao amin'ny volo sy diadema dia efa maneva tokoa. Nefa natoy ny efa noresahana tetsy aloha azy dia ny lamaody natioraly ho an'ny volo amin'ny andro fampiakarana dia lamaody koa amin'izao fotoana izao. Ampinao haingo fanao amin'ny volo sy diadema fleur toy izao, ondulenao kely dia efa mivoaka ny endriky ny vehivavy manana tarehy ovale. Ho antsika manana volo lava sy matevina na ondulé ihany koa dia tsy ratsy ho an'ny tarehy ovale ny coiffure tresse. Mbola tsy dia fanao loatra izy ity eto amintsika nefa dia lamaody tokoa any ampitan-dranomasina any. Ampiarahana amin'ny haingo fanao amin'ny volo tsotra toy izao dia efa maneva tokoa. Mbola tsy ratsy ho an'ny vehivavy manana tarehy ovale ihany koa ny manao chignon bas tena vita amin'ny lamina toy izao. Ondulena kely fotsiny, tsy adino koa ny haingo fanao amin'ny volo mametraka ny lanjany hatrany. Izay indray ary aloha ny conseil beauté tamin'ity volana ity, ary ao indray ary ny bien-être. Ny bien-être hoentina ho anao anio dia mitondra ho anao hatrany ny zavatra mahasoa sy tokony ho fantahana ka tsy tokony ho adinoana ny lanjana. Fantatrao ary ve fa efa ela menu poulet poché au raisin no fihinana. Karazana sakafo matsiro tokoa ary mitondra otrikaina toy izany. Ny fiarahan'ny akoho sy ny raisin dia efa tombontsoa avo telo eny amin'ny fahasalamana. Mbola vitsy nefa ny misafidy ity nahandro iray ity ary mbola azo isaina amin'ny ratsan-tanana raha mbola eto Madagasikara. Maro be ny karazana poulet au raisin hoentina ho anao eto fa anjaranao ny misafidy izay mety amin'ny fonao. Ny anjaranay dia mitondra ho anao ny voka-tsoa entiny raisin. Araka ny anarana hoentin'ny fandaharana hoe bien-être dia mitondra anao hatrany ny fahafinaretan'ny fiainana, ny fahalavitan'ny fijaliana ara-tsaina ary ny fahafinaretana ilain'ny vatana ny fandaharana magnifique rebelle. Tsarovy ary fa ny raisin na fotsy na mena dia samy manana ny maha-izy azy avokoa ary manana ny safidy ianao amin'ny fihinanana azy. Ny hery entiny dia tena mahasoa. Ny raisin dia fanta-daza amin'ny fahasalamana fa manana hery lehibe izy manampy ny olona iray manana fahasairanana amin'ny fivalanan-drano. Ny raisin dia manampy amin'ny hery fiarovana, miady amin'ny fahanterana ary mampiena ny lanja raha ho anareo tia hanena vatana. Miady amin'ny arenti-po koa ny raisin ary indrindra amin'ny cancer. Izay indray ary no azo atolotra ho anao anio fa amaranana ny fandaharana dia ankafizy ireto karazana sakafo maraina ireto na dessert azo avy amin'ny raisin no safidiana eo anareo. Yeah, let's roll with it. Radio kicking it loud and we're at it again. Yeah, road tripping, summertime living with your hands out kissing the wind. Yeah, let's roll with it. Radio kicking it loud and we're at it again. Izay indray ny masaka azo natolotra anao amin'ity volana ity. Manasa anao hatrany anaraka anay eo amin'ny Blue Line TV sy Facebook Magnifique Rebelle.
manome fotoananao hatrany amin'ny sabotsy voalohan'ny volana manaraka indray. Magnifique rebelle dia miaraka amin'ny Afrodite Korondrano. Mandrapelo indray arô.